Miarahaba nareo rehetrarehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaine androany. Androany dia ame fampianarana anareo indray zany ny fanalana ny bongo maso sy fanakonana ny cernes. Nisy nangataka ity vidéo ity dia ity zany le vidéo dia raha ohatra ka liana amin'izay ianao dia ndao avy hatrany ary. Ok, dia voalohany indrindra aloha ny mila ataonao raha ohatra ka bongo maso matetika ianao na misy cernes matetika dia mila ampitoromaso tsara. Mila ampitoromaso tsara zany hoe mila matory mandritra ny farafaratsiny 7 ora na 7 ora ianao. Izay ny atao hoe ampitoromaso. Ankoatr'izay dia mila misotro rano be dia be. Tsara ho an'ny fahasalamana ny rano fa tsara ihany koa ho an'ny tarehy. Tena misy zava-tsoa be dia be azonao avy amin'ny rano madio sotroina. Ok, dia ankoatr'izay moa zany mazava ho azy izay mahatonga anako manao an'ity vidéo ity ampiseho anareo hoe ahoana ihany koa ny azo atao mba apakely na ampiena io bongo maso io. Mazava ho azy raha ohatra ka héréditaire le izy dia tsy maintsy misy an'io foana ianao mandrakizay satria héréditaire le izy, fa ny atao mba kelikely an'le izy zany dia fomba tsotra indrindra dia maka sotro kely ianao. Sotro kely na sotro be, sura fa sotro kely fa raha sotro fihinanana ngeza loatra dia sotro kely ny alainao, ataonao anaty frigidaire mandritra ny tontolo alina na ataonao anaty zinga misy rano mangatsiaka be fa tsy rano matimaty. Iny atsika iny zany tazomin'le sotro dia iny no ataonao amin'ny masonao rehefa mifoha maraina ianao. Maka mouchoir jeté na lamba manify dia manify dia atao an'le manify be iny mihitsy, zany hoe zarana roa mihitsy ity amin'le manify be satria raha ohatra ka ilay sotro direct amin'ny hoditra dia mety mangatsiaka loatra, fa atao ohatr'izao dia atao mba masonao rehefa mifoha maraina ianao. Atao mandritra ny tsy haiko 30 secondes zany hoe atao mandritra ny atsasan'ny minitra eto sy eto. Dia iny zany ny atositosika eo iny zany iny no manampy an'ilay ohatrany hoe mivonto zany io ohatrany hoe mivonto zany le bongo maso io dia iny manampy anazy ohatra manao massage anazy miaina. Ok, izay ny sopapa voalohany. Iny tena mety be dia be ny olona mpanao an'iny. Raha ohatra kosa ka mahita itony produit itony ianao dia itony koa azonao ampiasaina be dia be mihitsy ny compagnie efa manana zavatra karazany ohatr'itony. Dia ity ampiasaiko ity zao avy any amin'ny Garnier dia ny anarany anti puffiness eye roller. Dia hitanareo amin'izao misy boribory eo dia iny zany no ahodikodina eo ambany maso. Ohatran'le déodorant le misy antony reny dia rehefa ahodikodina eo ambanin'ny elika le izy dia lasa mihodikodina le boule, ohatr'izay zany ity. Fa misy koa karazany hafa mety hoe asehoko anareo eto ve ny paoziny tsy misy boule mihitsy le izy fa tonga dia zavatra plat ohatran'izao fa vity dia iny fotsiny no ataonao ohatr'izao amin'ny maso. Efa natondroko anareo ihany le izy sy efa nataoko test teto amin'ny YouTube efa ela ihany zay fa vidéo tamin'ny teny anglais le izy. Fa ndao amin'izay ary asehoko anareo ohatrany ahoana fampiasana an'ity dia ahotsakotsana tsara aloha zany satria rehefa tsy ahotsakotsana tsara le izy dia tsy maikeo amin'le bulle le produit dia lasa miraikitra be le izy rehefa atao ambany maso dia makarary ny maso satria ty ambany maso ty tena sensible be mihitsy, sensible be mihitsy dia mila mitandrina tsara zany manao zavatra eo ambany eo. Dia alaiko amin'izay zany le produit dia tonga dia ataoko massage eto ambany masoko. Afaka mijery miakatra mihitsy ahako azoko an'ilay izy iray manontolo dia ataoko midina kely eto, fa eto foana no tena manao massage an'ilay izy manao akavanana sahala amin'izao. Tsy misy hoe afirina le izy, tsy miteny eto, tsy miteny le izy hoe afirina, fa rehefa vita izay dia atao ohatr'izao fotsiny ny ambon'ilay produit mandomando io zany fa azo atao tsara ambanin'ny maquillage. Dia endrasana maina iny mazava ho azy izay vao asiana maquillage eo amboniny. Dia sahala amin'ilay sotro kely teo ihany
le fe mangatsiaka sy manao massage ambany masonao iny zany no manena an'ilay iny zany no manena an'ilay bongo maso. Ok, de ny torohevitra faharoa de mampiasa eye cream na ny crème eo amin'ny maso zany, ny crème atao amin'ny maso zany. De zay fampiasanao mety daholo fa le crème zany manampy am'ilay manampy am'rida mazava ho azy sy ianao lay mametraka le crème eo ambany masonao iny koa mbola manampy manao massage an'le ambany masonao mba hiena ilay bongo maso. De ataoko ambany maso ka asiko kely fotsiny ny lohan'ny tanako eto amin'ny fasina peratra eto ny tena tsara anaovana anazy satria ito malefaka indrindra azo ataonao ambany maso. Ijery fitaratra. De maso ilany ihany koa mazava ho azy. Malefaka tsara mihitsy ny tananao mametraka an'le izy eo de ny ambony afaka ataonao aty ambony aty. De miandry an'izay ho maina indray de afaka manisy fond de teint. Azarara iny ty fond de teint ty fa mampiasa fond de teint vaovao amina vidéo hafa fa somary fotsy loatra le fond de teint. Mais bon, hitanareo zao fa tsy asiako produit mihitsy ambany masoko satria ho asina concealer. Ity indray zany no anti-cerne, le étape anti-cerne resantsika no ihany koa azo atao hoe manafina an'ilay bongo maso ihany koa satria manamaivana an'le ambany maso. De ny anti-cerne exemple ho asehoko anareo ity avy amin'ny CoverGirl ity zao ohatry ny pensily azo le izy. De mety tsara mihitsy tsy fantatro ny référence satria efa ela be ty nananako fa raha ohatra ianao maikamaika de tonga de atao an'iny fotsiny de afangaro amin'ny tanana de mety. M5-7 ny misoratra aminy tsy fantatro. Avy amin'ny CoverGirl ity ny anankiray indray avy amin'ny Mbola anti-age, anti-cerne, soin anti-âge. De ity indray misy somary éponge kely ohatry zao ametrahana azy ambany maso. Nalaza de nalaza be mihitsy ity tato amin'ny YouTube, be piti be mihitsy izy ity fa ny ampiasaiko androany de ilay tiako indrindra de avy amin'ny Mbola izy ity Fit Me de light ny référence-ny. Ataoko ambany maso fotsiny zany le izy, ataoko manao ohatra ny V ambany maso ny akoatr'izay ataoko amin'ny zone T zany mba mazavazava kokoa ny tarehako. De ny antony anaovana anazy ohatry ny hoe V, ny antony anaovana azy ohatry zao ambany maso zany ahafahana mitondra le izy ambany kokoa sy misokatra kokoa aty. De éponge mando no ampiasaiko anafangaroko anazy. Raha resaka anti-cerne zany resahana de ilaina le anti-cerne. Raha ohatra ka anti-cerne fotsiny tianao fa tsy hanazava ny ambany masonao de anti-cerne mitovy loko amin'ny fond de teint-nao ihany ampiasaina. Fa raha ohatra kosa ianao ka mila anti-cerne sady manafina an'ilay cerne de ilainao sy manazava ny ambany maso de ilainao anti-cerne somary loko roa maivamaivana kokoa noho ny fond de teint-nao zany no ampiasainao. Indrindrindrindra fa ny ambany maso ilaina atao anti-cerne somary miloko mavomavo zany. Iny zany no manampy an'ilay
manazava ny ambany masonao sahala am'izao. De ny farany indrindra moa zany de ny bekina raha ohatra ka manana bekina manana poudre anaovana bekina. Raha ohatra kosa ka tsy manana poudre anaovana bekina ianao de poudre tsy losa zany fa poudre ohatran'izao de azonao ampiasaina. Le mavomavo ohatr'itony zao no tsara atao ambany maso de le somary fotsifotsy ohatr'itony no atao amin'izao ny te. Ity mavomavo ity mazava ho azy manazava an'ilay ambany maso. De mazava ho azy izay zany no etape farany amin'ilay anti cerne sy manafina ny bongo maso. De izao atositosika eo le izy fa tsy sintomina. De satria moa zany tsy poudre libre no ataontsika eto fa poudre tsotra de afaka fafana eo ihany zany le izy. De mampiasa rosy malefaka de malefaka tsara. Ok, de vitako ny tarehako iray manontolo de iverina eto ihany. De ohatr'izao zany ny afaran'ilay ambany maso rehefa vita ny maquillage rehetrarehetra. Azarara iny ty fond de teint ty fa somary tsy mifanaraka loatra amin'ilay tendako le izy fa ohatr'izay zany ny fanakonana ny cernes zareo de enganeka de nanampy anareo zay vidéo zay de aza misalasala manontany raha ohatra ka mbola misy fanontaniana fa de misaotra betsaka anareo rehetra nijery de manaraka indray veloma daholo. De misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo zay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo le izy de aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy ana be dia be raha ataonao. Mahay mampoana le izy de eto ny vidéo manaraka.